Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny ihany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ombantsika menakavy any eny Tompo. Manao mbola tsara sika ziaby andro pasoava, andro lehibe ho ansika eto amin'ny eglizy iraka Victoire Somanarivo ny any ty. Alahady fahafito ny paka manelanelana ny niakarany Jesoa any an-danitra zay nankalazay sika tamin'ny alakamisy lasa teo, ary miandrandra ny fidinan'ny fanahy masina isika miombona amin'ny eglizy rehetra eto Madagasikara amin'izao asivinin'andro andrandray sika an'izay fanahy masina, lay fanahy manavao ka ampibebaka sika satria araky ny afatry ny eveka sisy lalana hafa ahafahasika miala amin'izao sedra-piainana etrehan'ny fianakaviana, etrehan'ny fiarahamonina, etrehan'ny fiainan'ny eglizy, etrehan'ny tanindrazasika raha sy ny fibebahana sy ny fivam-penitra mahery vaika hoy ny eveka. Fibebahana ny fanahy masina no anampy asika amin'izay, ary miandrandran'izay sika amin'izao famangina pastoraly izao. Zay ankalazana koa ny fahatelopolo taona ny foyer Brotier zay nanofana mompera maro ka hitarika ny olona hiavao hibebaka, ka ny etasika eto eo fanomboana n'izao Eukaristia zao atao kavanako ato, miara-mankalaza sika an'izany fety izany i mompera provincial ny Spiritain, mompera Rodin. Tonga soa mompera. Omeko azy ny fitenenana ahafany miprezante ireo amin'ny teny gasy mazava zay afaka miprezante anireo vahiny satria misy laika agny sy fantako tonga miaraka mankalaza n'izao fa anniversaire fahatelopolo taona ny foyer Brotier zao, zany hoe tian'izy ireo hisy dingana vaovao amin'izay fanabiazana izay matoa fankalazana karaha izao, satria ny jubilé, ny jobily zany isaky ny 12 taona ary 15 taona. Tian'izy ireo marina nefa ny fahatelopolo taona satria misy antony ka velasika i mompera sady miprezante an'ireto vahinsika no sady
manazava an'izay fety izay miaraka amin'ny Montpellier raha ilaina, ary izaho kosa manararoatra mba hipetraka satria efa manomboka marary ny vitiko miala siny za. Misaotra ny Monseigneur niarahaba nandray na fitenenana. Misaotra antsika rehetra tonga miara mankalaza an'izao sinamasina izao. Tsy alavaiko ny teny fa ampafantatra andreo hoe iza daholo ny olona tonga miaraka mivavaka amintsika miaraka mankalaza an'izao fahatelopolo taona ny foyer Brottier zao. Atongoka aminareo izay mipetraka any. Misy olo tena avy any Fianaravo Atsinanana, mba mitsanga ianareo azafady. Misy solotena avy any Mahajanga. Misy solotena avy ao Antananarivo. Ary misy solotena avy ao Mampikony. Misaotra nareo. Ny solotena avy eto Antsana tsy tenena tsoa satria efa nareo jiaby eo. Dia ho an'ny mpisorona atomboka avy ato ankavanana ato, Père Ephraim ao Anfoelaval, Antananarivo. Père Jean Florent ao Mampikony. Père Joël Andavamamba, Antananarivo. Père Paul avy any Cameroun Espiritain, mianatra teny gasy ao Mampikony. Père Etienne tsy zareo fa hainareo tompotany izy afaka mitsangana, izy no mpanabe ao amin'ny foyer Brottier. Père Félicien ao Manoseza, Antananarivo. Père Boniface avy any Nigeria, mianatra teny gasy ao Mampikony. Père Adrien efa hainareo Père Emmanuel, vicaire eto Victoire Somanarivo, avy any Nigeria koa izy. Père Henri Suter, izay mankalaza fa 50 taona na religiazy ao foyer Brottier. Père Jean-Luc, fantatrandreo izy eto miandry ny fotoana andehanany any Pakistan. Père Xavier, eto aminareo koa izy mety miandry ny fotoanany andehanany any Papouasie. Père Odon any Mahajenga, Mahajanga. Père Jean-Paul, mba mitsanga mon père azafady, any Geoffreville, ary mankalaza fa 50 taona na apretra azy. Père Paulin, any Fianaravo Atsinanana. Ary Père Darek ao Mampikony sady ny Antananarivo ihany koa. Zay ny fampahafantarana vitsivitsy mikasika ny vahiny. Ny antony ankalazana ny hoe jobily fa 30 taona fa ny safidiana zay ankalazana ny hoe anamariana an'izay fotoana lava satria matetika eo amin'ny 30 taona miakatra ny olona anankiray manomboka mandray an-tanana ny fiainany. Mbola iverenako zay rehefa miteny amin'ny farany eo za hoe betsaka be ny zavatra mety hiova rehefa tonga amin'io faha 30 taona iny olona anankiray. Raha manambady izy mety efa miteraka, raha tsy manambady fa fisafidy anao religiozy mety efa vita ny fanamasinana ny voady. Zany hoe anatin'ny taona andraisana fanapahan-kevitra, andraisana tanana ny fiainana. Dia zay ny tiana marina hoe fa be ny fotoana ary tiana aseho amin'ny fomba manokana, iainana amin'ny fomba manokana ary any an-tanana ny tsirairay na ny biazinao na itsika rehetra satria itsika rehetra ny manabe mamolavola an'izay olona ho biazina zay. Zay nga maraha fanazavana tsotsotra
mbola iverena zareo fa avy eo fa toizantsika ny fankalazana. Miarahaba ny foyer Brotier sy ny mon père spiritain sika, bravo aminareo e. Araky ny voalazany mon père provincial teo, ary mifanaraka sara amin'izao famangina pastoraly izao, fa anatin'ny kiondalana izay fankalazana ny fahatelopolo taona izay, rany jobily diany dimampolo, fa nefa no mariana satria kiondala-piainana io fahatelopolo taona io. Mbola ho azavainy ozy ny tena antony, fa efa naselitra ny teo, efa nivolagniny teo igny zegny, fa rehefa telopolo taona efa manomboka, ary tena sy hoe manomboka fa efa matoy ny olo raika zay, efa afaka miatrika ny fiaignany zegny, sy ho tatagnana koa zegny. Volagniny teo fa efa manomboka manorina tokatrano, ka izay indrindra tsy misaraka nefa ny eglizy sy ny toeram-piofanana karaha io. Ka eto indrindra ry kristianina havana, araky ny volagniko tamin'ireo hery velona izay niaraka tamiko omaly, misy afatra tiana ampitaina amintsika mianakavy ato amin'ny eglizy hiraka ambany fiarovany efa antenaitsika fa ho Masimbava izy, olo sambatra Victoire Rasomanarivo. Atomboka amin'ny tantara aloha izy, tantara atao lesona ianarana. Telopolo taona ny foyer Brotier, 50 taona, bravo mon père Jean-Paul, mon père Henri, 50 taona fidélité. Missionnaire spiritain, ireo no nitrandraka hatramin'ny voalohany taty, nefa talohan'izy ireo oka sy adino ny tantara ho isika lesona ianarana. I Jacques Berthieu, masinday Jacques Berthieu nanao lamesa volana mai, karaha izao 8 mai tery amin'ny port, zany hoe efa 100 taona mahery, 100 ans et plus no nidiran'ny finoana teto amintsika. Ary mon père Jean-Paul moa mbola ho ankalazaisika ny fety, 50 ans de vie à Madagascar. Vao vita noamasinina izy dia efa nanompo an'ny Madagascar. Fampianarana velogna zegny. Iveregnako izay zavatra izay rehefa avy eo. 50 taona nanompo ny malagasy ary nanompo ny église eto Madagascar. Merci mon père Jean-Paul. Fatalohan'ny Jacques Berthieu, non, taorina kelin'ny Jacques Berthieu azafady, no tonga ny fille de Marie de Saint-Denis voalohany. Ny masera zany niaraka amina laïka no nitondra ny vaovao mahafaly voalohany teto. Ampisehivina zay satria zava-dehibe tonga tamin'ny Cap de Go zareo, efa nankalazaisika zay. Missionnaire, mpianatry Kristy, tonga nanorina ny eglizy tahaka n'ireo apôstôly andro ny Pentekote, ny rain'ny Jesoa rehefa nandray ny fanahy masina, nanorina ny eglizy. Ary izay moa ny karisma ny mon père spiritain, manorina ny eglizy.
ary merci aminareo mon père amin'izay nataonareo tamin'ity faritra ty. Merci beaucoup amin'ny asa rehetra nitrandrahanareo nitoro ny vaovao mafaly. Merci mon père, merci anareo frère, saotra besaka ary mbola toizanareo zay amin'izao mampita ny vaovao mafaly. Ary zany indrindra io foyer brotier io hoentina nofana pretra itoro vaovao mafaly. Bravo aminareo ary merci mitodika amintsika menakavy ary aho nanorina eglizy izy ireo ary anisan'izay eto amin'ny tanànany Dego ity trano ity. Asa raha mba fantatranareo moa izy ny tena mon père nahitasika nyty eglizy Victoire ty, fantatrasika iza mon père zay nahitasika nyty eglizy ty? Ataovy mafimafy iza Bomanina zay nanorina ny eglizy trano fa ny eglizy olo fataro iza mon père efa maromaro fa anisan'izay koa mon père Jean Paul naharitra firy taona teto anao mon père 11 ans teto, raika amin'ny 10 taona izy niasa teto akoatry ny niasany tany Ambilobe, niasany amin'ny toerana hafa ary izy miasa ao Joffreville. Nanorina eglizy trano mon père Bomane, mon père anao koa cousin mon père Jean Paul, mon père provincialy raha mba miala eto amin'ny anaranay kristianina rehetrarehetra dia mba anoraty taratasy fisorana ary fankasitrahana amin'ny fanorenana ny trano. Merci mon père Bomane. Efa maty izy mbola velona izy ka izay nanaovako an'izay hoe soraty zay taratasy zay. Zay mon père mba soraty ary izy ny mbola nanome, fantatrasika zany nanome nio tafo zay ao ambonisika ao io. Merci mon père, bravo, misaotra anazy sika ry kristianina hava mitodika aminareo ary aho ary vokatry n'izay famangina pastoraly zay. Ny eglizy trano ataoko fefa-tanteraka Soamansara anjarasika izao araky ny afatra nampitaina tamin'ny hery velona no manorina eglizy olo. Maro ny zava-manahirana ny manorina eglizy trano efa sarotra. Namboatra n'io trano io sika efa sahirana, mamboatra ny carrelage sika zao. Et mon père Adrien tout desieroa mandombaravarana. Merci mon père amin'ny ezaka ataonao merci, bravo. Mila ezaka ny fanorenana eglizy trano efa manahiraka antanio an'ireo mpanao ny tafo nangataka sodrano alohan'ny anomboan'io tafo io 2 taona lasa izay. Monseigneur anao asa sarotra zahay mangataka sodrano, mbola sarosarotra kokoa ny fanorenana eglizy olo. Ary zay ny ezaka ataosika izao, isorana ho isika ireo nanorina eglizy trano fa ny fanorenana eglizy olo sy vitandray andro. Ary sarotra ny mamaritra hoe afaka 2 ans satria resaka fanabeazana izay, zany hoe atonga ny olo vita batemy sy kiraikiraiky ho tempolin'Andriamanitra.
Zay ny nataon'ireo apôstôly ary averimberiny masin-dahapôly fanorenana eglizy olo mila ezaka ny manambatambatra ny karô hitasika izao mbola moramora toy izay manambatambatra eglizy olo ka izay indrindra ireto misy torolalana zay hoentsika manorina n'izay eglizy olo zay ary manantena iaho fa horesinareo ansoratra ho anareo mompera ho anareo erivelona zay niaraka ny vory tamiko. Anisan'ny problema ny volagninareo mialangalana ny olo, sarotra mivory, sarotra ampianarim-pinoana, ny tanora sy mivory mangataka handro sy hita rehefa ansoina, sy misy ny fandraisana sakramentan'ny mariazy tamin'igny taogna igny, folo no mariazy ato amin'ny eglizy hiraka Victoire Rasomanarivo. Sy manome signy aho fa milaza ny zava-misy folo. Nefa mon père milaza hoe rehefa 30 ans efa tokony manorina tokantrano ka mino aho efa maro asika 30 ans io. Aya zay sisy nanorina mariazy zay ke. Volagna. Sao de misaraka de sy afaka mandray communion. Ka anao manao tokantrano maso hoe afaka manao mandray communion. Ka izay indrindra reto misy torolalana sy manome signy zaho iaho fa manentana asika ny asa ireo missionnaire. Isika izao no missionnaire araky ny voalazan'ny olo sambatra Paoly fahenina, ny papa Paoly fahenina. Ianareo afrikanina ho izy no missionnaire ny afrikanina. Isika malagasy no sy mainsy missionnaire ny isika malagasy amin'ny toerana rehetra andrahana sika. Ary isika laika no missionnaire amin'izay akaiky sika. Ary manana modely sika dia Victoire Rasomanarivo. Raha nandray ny finoana izy dia tena missionnaire tokoa ary sy tao Antananarivo ihany fa hatrany a Fianara sy ny sisa. Manana koa isika ary miandrandra an'izay atoato laika koa io missionnaire. Missionnaire de siza fa i Lucien Boutvasoa. Ny atao hoe missionnaire de iraka ary zany nanomezana anarana hoe eglizy iraka. Isika ato amin'ny paroasy Victoire Rasomanarivo de missionnaire iraka. Zay zany no zava-dehibe voalohany indrindra tiako ampitaina. Aoka sapatena isika fa sy natao an'ireo vazaha missionnaire ny maha missionnaire asika, fa isika ny sy mainsy missionnaire amin'izao andro iainasika izao. Ary zay ny fanorenana eglizy olo missionnaire ireo spiritain zay efa 100 taona mahery no mitrandraka aty, fa isika zao no missionnaire. Isika vita batemy no missionnaire. Ary zay ny dikany hoe Kristy mpiarabelona amin'olona. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana, mba ho missionnaire isika, sy hoe anilikilika ny ary mon père Jean Paul na mon père Henri mandehana amin'izay nareo mody sagnatria zany, fa izy ireo mametraka ny afatra amintsika. Anjarasika ny sy mainsy manohy ary miara-miasa amin'izy ireo. Profon'izany mbola eto izy miaraka amintsika io, miaraka mankalaza ny Eukaristia. Missionnaire izay ny eglizy hatramin'ny voalohany, missionnaire ny eglizy. Ka ino ny dikan'izay? Fanorenana eglizy olo. Ka ny fanorenana eglizy olo dia ity:
voalohany miala siny aho fa manao an'ity teny mafimafy ty ahafantarasika azy efa nilazaiko ty maly sy maintsy miala amin'ny toetra eglizy mandray vonina eglizy consommatrice ka tonga amin'ny eglizy manolotra mahafoy sy maintsy eglizy missionnaire isika zany hoe sy mandray sakramenta fotsiny mandray fahasoavana fotsiny zay natao hoe mikonsome fotsiny mandray fotsiny fa sy maintsy tonga ho eglizy mahafoy isika sy maintsy eglizy manolotra mpanolotra manome fa sy mandray fotsiny isika zay ny atao hoe eglizy missionnaire sady mandray ny fahasoavan'Andriamanitra no manolotra n'izay fahasoavana izay io ny erreur tany andafy ary mbola mampanenina ny zareo amin'izao eglizy nandray fotsiny mba hevero agny andafy na ny mitarika ny hira na ny mampianatra katesizy dia ary mompera ny laika ny vita batemy dia mipetraka ambony seza mandray fotsiny ka ay zary ho eglizy velona izy ary dia maty sy kelikely satria sy mihesika sy miaina hoy izaho maly isika mampiasa telefone plus mikonsome telefone isika plus laniny crédit plus laniny batterie maty lao batike au contraire an'izay ny finoana plus izy ampiasainao plus izy micharge raha ohatra anao zany manontany matetika nareo mivolagna aminao hoe ahoana ka igny ahafantaragna fa managna finoana monseigneur zay izy matoa anao zany midoute matoa anao sy pare amin'ny finoana dia satria sy ampiasainao ny finoanao sy mahafoy anao sy manolotra anao fa mikonsome fotsiny karaha ny telefone zegny karaha ty isika ho velona ho eglizy ologna eglizy sika ho eglizy missionnaire sy maintsy mampiasa ny finoana sy maintsy mivelogna ny finoana il faut pas garder la foi dans la poche izay ny mahavoasika matetika sy ampiasaisika ny finoasika io ny fanoarana nataon'i Jesoa mikasika ny talenta ka izao iry kristianina havana io zany ny fampianarana fahatelo comment utiliser la foi ahoana ny ahafahasika mampiasa n'io finoasika io mba io finoana mamokatra fa sy consommatrice fotsiny ny finoasika dia izao ary kristianina havana ny fanafody dia sy maintsy mampiasa ny finoana amin'ny toerana rehetra misy asika hoy mason-dapoly loza ho ahy raha sy mitory ny evanjely aho ka okary agny amin'ny eglizy eglizy kely no anomboana an'izay fantatra sika fa ny pastoraly sika rehetrarehetra dia miainga sy mifototra amin'ny fiainakaviana ny azo no vanikolakana ny tanina ny riny no sara ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ho eglizy tokoa ny fiainakavia sika vao omaly nomaly sika nankalaza ny fahazato taona nisehony Masiny Maria tany Fatima hoy ny afatry Masiny Maria satria ny fisehoana tany Fatima tamin'ny 1917 ady lehibe tamin'izay ny tena ady lehibe sy maintsy etrehan'ny ny eglizy ho izy ny ady goavana dia ny ady
ataony demony anapotika ny fianakaviana. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha sy tia isika ho potika ny fianakaviana, loharano sy fototry ny fiarahamonina, io ny selula, io ny sela voalohany. Ka raha ny fianakaviana ny potika, raha ny mariazy ny potika izao tontolo izao. Ary zay no tadiavin'ny demony, anapotika isika olombelona, ary miazakazaka ny trambo ankehitriny. Ka aza varimbarina sika ry kristianina havana, oka eglizy kely ny fianakaviana, oka ho eglizy fiombonana ny quartier sika. Ny secteur moako zany fa sy quartier, sy zay mizigny moako. Ny secteur sika oka eglizy fiombonana, ary ny quartier ho eglizy fototra, ary ho eglizy iraka ny eglizy sika. Ino ary zay fahafantarana fa eglizy tokoa ny eglizy sika? Ireto ny critère fototra maha eglizy ny eglizy. Anampy asika zany anorina an'izay eglizy olo zay. Eglizy ny eglizy raha mivavaka, raha sy mivavaka sarotra ny maha eglizy ny eglizy e. Hitanareo maro ny zavatra nataon'i Jesoa, nampianatra izy ary nikoezan'olo. Nanao fahagagana tena sy azo eritreretina, nanangana olona tamin'ny maty Jesoa. Zavatra anankiray no nangatany apôstôly, nangatany ampianary mivavaka izahay. Zay zany ny fototra ny maha eglizy. Ary raha nivory ny apôstôly ny andrandra ny fanahy masina tamin'ny tao amin'ny senakla, nivavaka. Ka aza mieritreritra resika fa eglizy kely ny fianakaviana, eglizy fiombonana ny secteur asika, eglizy fototra ny quartier, eglizy iraka ny paroasy sika, raha sy mivavaka. Aoka isika hivavaka. Mety ilazanareo hoe anay ny mivavaka, sy hoe mandeha eglizy fotsiny mivavaka. Katolika isika, ka ny maha eglizy ny eglizy mivavaka. Zay voalohany zay. Faharoa, eglizy ny eglizy raha mandalina ny finoana. Besaka ianareo no manontany, ahoana ny momba an'izao, endrikendren'ny hafa finoana izahay, inona marina ny dikan'ny relika, inona ny dikan'ny satroka anao igny monseigneur, inona atao hoe liturgia. Sara izay. Marina mifangaroaro zay fanontaniana nataoko zay, anambarasika fa tena mila fandaliana finoana isika. Eglizy sy maintsy mandalina ny finoana. Ary zay ny ataon'ny papa ray masina amin'ireny taratasy reny. Efa nanomboka tamin'ny taratasy ny masinda Paul, masinda Pierre, ny evanjely, fandaliana finoana ireny. Ary Jesoa nampianatra tany an-tendrombohitra. Aza manofy isika fandrindra amin'izao andro sika izao raha sy mandalina ny finoana. Misaotra an'ireo mompera, misaotra an'ireo frera, misaotra an'ireo masera manampy asika amin'izany. Faharoa, fahatelo manko, sy maintsy mizoro vavolombelona ny eglizy iraka. Zay mamisonera ny misonera, sy maintsy vavolombelona. Église des martyrs, des témoins. Anisan'izany Victoire Rasomanarivo, anisan'izany Lucien Botovasoa. Isika zao no mandova an'izay. Hoy Papa Paul Fayen, sy mpitoroteny no tadiavin'olona amin'izao andro izao fa vavolombelona. Matoa mihaino mpitoroteny izy, dia satria vavolombelona izay mpitoroteny zay. Ahoana ary ny atonga sika ho Église des témoins? Mampiasa ny charisme, zany hoe ny fikambanana masina. Voalaza tamin'ny tatitra
fa sy miditra fikambanana masina isika. Miahantitra ny MDMK, sisy miditra manao ACI, sy miditra JIC, sy miditra fikambanana, sy misy FET, ny fanilo mbola 10 fosiny isany, nefa firy ny tanora ato. Mila fikambanana anampy isika ho témoin isika. Faefatra, aoka ho église servante. Izay no nahatongavany Jesoa olombelona, sy tonga mba ho topoina izy fa hanompo. Ary zany ny asany voamierany liturgie, voamierany fandaliana-pinoana, anompo anampy ny olona ireny, ny voamiera VVS, voamiera ny justice EP. Matetika ny voamiera sika aty ambony, aty amin'ny paroasy, fa sisy any amin'ny fianakaviana any, sisy any amin'ny église fiombonana, sy mainsy any ny anorenana an'izay fanompona izay, sy aty amin'ny paroasy ny fanompona fa any amin'ny fiarahamonina. Église servante. Fahadimy amaranako azy dia ity, manambara an'izay hoe miala maha église consommatrice isika ka mahatonga asika ho église servante raha mandray atanana isika. N'olo 30 taona, araka ny voalazan'ny mon père teo, mandray atanana ny fiainany. Efa 4 taona na paroasy isika, ny diocèse sika efa 100 taona mahery, mibisibisika aminay mon père. 4 taona zegny na paroasy nity, efa 26 ans, efa andray ny faha-30 taona zay, efa miroso. Ary profon'izany efa ho ananjanaka izy zao, dia ny paroasy mahavokatra. Sy zay mon père, zany hoe efa olo lehibe ary zay indrindra ary sika. Église ny église ka afaka mizoro diocèse hoy ny fampianaran'ny konsily, raha afaka mandray atanana, ka sy mainsy mahafoy raha te handray atanana isika. Ary nampianariko maly, aoka ho équilibré isika, fa manjary sy mety koa raha atao hoe église mitady vola, ny église katolika. Contraire an'izay, sy mainsy dininareo tompona andraikitra gn'ampirindra an'izay rehetra izay. Ohatra fosiny zao, raha amin'ny asom-pinoana ziaby moa io, ny asom-pinoana amin'ny diocèse, ary araky ny voalazany mon père, nanao ezaka isika raha 6 millions tamin'ny taona lasa, efa presque double izao. Ely sisa 10 millions am'izao. Bravo amsika amin'ny fandraisana tagnana e. Kanefa ny nandray anjara araky ny tatitra nataony ireo hery-velona isaky ny église fototra, raha misy mbola 30%, zany hoe 70% zany mbola sy mandray atagnana. Nefa sarovy ary ty dia averiko eraky ny diocèse, ary nefa nilazaiko teny Antanambao tamin'ny farany, raha mandoa 5 000 francs isa-taona ny vita batemy, double ny fanampiana avy agny an-dafy. Zany hoe afaka mamelogna ny diocèse. Ka noho izany manentagna ny 70% iaho, aza matoritory sika, raiso ny diocèse sika, raiso ny église sika, araky ny sary hitanareo ty zay aseko aminareo. Hitanareo eo amin'ny varavaram-piangonana ity katolika aho, katolika vita batemy, mandray atanana toanako ny église ity zany. Io hitanareo misy
miloko sy maromaro io sariny sika siraikiraika io ary amin'ny alalan'io gnanorenasika ny eglizy araky nylazaisika teo nanorina eglizy trano ireo missionnaire isika izao no manorina ny eglizy olo symbole ny eglizy olo zany io ary reto mako ny eglizy olo hitanareo io aorinao io dia misoratra eto ambany mbola ho hitanareo manome asina ny finoko aho katolika iaho ka manome asina ny finoko mba handresako fahasoavana ary dia zay ny fahasoavana resiny reto zanatsika reto manambara eglizy velona eglizy olo ary manambara finoana velona ny fanatanterahana ny asom-pinoana manasa sika menakavy ary anome asina ny maha-katolika sika il faut être fier d'être catholique pas seulement par des paroles mais par notre vie quotidienne aoka ho say sy homenatra ny maha-katolika sika ary izoro amin'ny finoansika hiaraka hisangana ary sika hitodika any amin'Andriamanitra ankalazan'izao eukaristia izao isora sika an'Andriamanitra ametrahasika n'izany vina rehetra izany zany projet zany mba ho projetn'Andriamanitra ho telopolo taona vaovao fanorenana vaovao an'ny foyer brotier ary ho dingana vaovao ho asika eto amin'ny eglizy iraka Victoire Somanarivo izao famangina izao ho Pentecote vaovao ho ansika menakavy ka sokafy ary ny fosika sokafo ny fo mampanansika idinan'izay fanahy masina izay zay andraindraysika amin'ny alalan'izao fankalazana izao ny fankalazana ny Pentecote moa dia amin'ny alahady ho avy zao zay ivorian'ireo voatokana rehetrarehetra eto amin'isika amin'ny alahady ho avy zao mandritra ny 3 andro izy ireo andinika ny fiainany mba ho famantara-pitiavana zany rehetra izany no entisika mbavaka amin'izao eukaristia masina erahasika mankalaza zao misangana ary sika andinika fa isika no eglizy isika ny tempoly eglizy mivavaka ve iaho eglizy votom-pinoana ve iaho eglizy manompo ve iaho eglizy vavolombelona ve iaho eglizy mandray atanana ve iaho andinika n'izany fotoana vetivety dia aveo hitodika any amin'ny ray hitalao ny famindrapona Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy zegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso otra fa hafa nareo mihaino azy angambo anio ny ho avy fa sy rampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso zegny ny afatra Qui est comme toi, ô Éternel?